lot of places, see a million faces in 1,000 times. But when I look into your eyes, I knew I found Coucou! Dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jardin Forêt Santé aty Canada ny tenako. Efa noresahantsika teto aloha zany ny momba ny hoe nahoana ny lehilahy no misatrisatra zany raha vao resaka zany hoe iroso eo amin'ny fanambadiana zany na ny ataontsika hoe zany fifamatorana matomatotra kokoa zany. Ka efa resahantsika teto amin'ny tapany voalohany zany hoe inona sy inona daholo no mety ho antony izay toe-javatra izay fa ny amin'ny tapany faharoa zany dia ny resahantsika zany dia ny hoe ahoana zany ny atao mba ampirosy azy amin'ny lalindalina kokoa zany. Ny tsara ho fantatritsika zany aloha dia ny lehilahy izy dia tia zany ny resaka ataontsika hoe zany hoe fifaninanana, ny resaka atao hoe défi zany. Io zany tena ataontsika hoe ao anatin'ny natiran'ny lehilahy zany izay zavatra izay. Ka raha ohatra zany hoe misy vehivavy zany izay hoe miaraka aminy zany dia tiany foana zany izay hoe resaka défi zay, zany hoe tiany zany hoe mba tena niasa mafy izy zany nahazo an'iny vehivavy iny ny sezaka mafy nataony zany tao. Ka raha ohatra zany isika vehivavy zany dia moramora loatra zany ny nahazahoany atsika, dia mazava ho azy fa moramora ohatr'izay koa zany ny aniliany ianao rehefa avy eo. Ka inona sy inona zany ny zavatra tokony ataonao vehivavy zany manoloana ny zavatra ohatran'izay zany. Dia ny hoe tsy tokony zany ianao dia mampiseho fitiavana be loatra zany rehefa hoe mbola tsy tafiditra zany, tsy tokony zany dia mampiseho hoe inona ny sentimentanao zany ao anatin'ny fonao ao zany. Satria be dia be mantsy zany ny zavatra mety hamandripandrika anao rehefa hoe mirona amin'izay fomba fampisehoana ny fihetseham-po zay ianao. Ka ny fomba hoentina amin'ilay izy koa zany dia ny hoe mametena tsy dia ampiseho fihetseham-po be loatra zany. Ka io koa zany misy zavatra betsaka zany ny azo atao amin'ny zavatra toy ireny zany dia ny fandamina-tsaina, ny fanaovana ny méditation, ny mba ahafahanao zany manana ny atao maîtrise de soi zany. Tsy dia tsara loatra koa zany ny tovovavy dia mijery be loatra ny tantaram-pitiavana amin'ny film, ny amin'ny télé, ny Hollywood moa ankehitriny zany dia efa io zany filambolany ka dia tadiaviny daholo zany ity karazana tantaram-pitiavana izay maharevo ny tovovavy ity zany. Kanefa tadidio fa ny roman sy ny tantaram-pitiavana amin'ny film zany dia tsy dia mba mitovy loatra zany amin'ny ataontsika hoe tena réalité ny fiainana zany. Fa ny vehivavy efa mba zokinjokiny zany efa nahita fiainana no tokony zany iangaly an'ireny film tantaram-pitiavana reny, satria efa mba manana zany ny ataontsika hoe zany ny expérience ary afaka mianalize mandanjalanja koa zany ny zavatra jereny. Satria raha ohatra zany ka ny tovovavy mbola eritreriny zany dia ny manofinofy an'iny film iny zany ohatrany hoe izy zany no milalao an'iny sarimihetsika iny, ka eo zany matetika zany marendrika zany ny akabeazan'ny tovovavy. Satria filambolany any Hollywood tsy voatery ho zavatra marina daholo iny zavatra ho tantarainy eo, fa zavatra manetsika fotsiny zany ny ataontsika hoe ny
fitiavanao zany ny fanirinao te hijery hatrany ny film zany. Na dia tena hoe tara de tara zany amina lehilahy anankiray zany ianao dia tsy tokony zany hoe anao zay zavatra tiany rehetra hoe ataonao zany kanefa ianao zany tsy tianao an'iny fa nohony hoe fitiavana n'ilay olona zany dia atao daholo zany sitrapony rehetrarehetra ka tandremo tsara mihitsy zany am'izay lafiny anankiray izay fa tsy izay mihitsy akory no andeha hitiavana ianao bebe kokoa satria na anao ny caprice-ny rehetrarehetra zany ianao dia hoe izay no eritreretinao zany fa andeha hitiavana ianao bebe kokoa tsy atoko tadidio tsara zay fa rehefa ianao zany mba manana koa ny personnalité-nao manana ny lokondohanao dia iny vao maika mahasarika azy zany andeha hirona bebe kokoa zany. Ary ianao koa zany tsy tokony koa zany ny vehivavy dia andeha hieritreritra be loatra zany ny hoe ahoana moa zany tena azahoako an'ity lehilahy ty hoe zay zany no tena atao atondraraha mihitsy zany ao anatin'ny sainao zany ahoana moa zany afako mamandrika an'izy ty aiza daholo ny toerana fandehanany iza daholo ny mety vehivavy miaraka aminy laha miandro eo ianao raha ohatra ka izay no ataonao fa tokony zany ianao manana ny atao hoe passion anao manokana inona ny zavatra tianao atao amin'ny fiainanao manokana zany fa tsy hoe hitambaranao aminy. Ary ny zavatra mahafinafinaritra anao zany inona tokony ho fantarinao zany zavatra mampiala voly ianao fa raha ohatra ianao zany hiditra amin'ny hoe ny fialam-bolinao dia izy ihany zany no afaka hanome fahafinaretana anao amin'ny fiainana, izy ihany zany no afaka hampiala voly ianao tandre eo zany no mabetsaka koa zany ny voafandrika satria misy koa zany ilay atao hoe dépendance affective amin'ny psychologie zany mbola ho adiadintsika eto ny momban'izay ny dépendance affective zany dia ny ataontsika zany hoe filan'ny olona anankiray zany fitiavana be dia be zany fitiavana be dia be avy amin'ny olona izay tiany zany ka eo no matetika mahavoafandrika mena daholo ty karazan-javatra rehetrarehetra ty zany satria mba hoe entina hisintomana ny fitiavan'ilay lehilahy zany kanefa matetika dia manjary mivadika zavatra hafa izay zavatra zay. Inona ny antony? Ny antony dia ny hoe matahotra le lehilahy raha ohatra ka apatsapanao azy zany fa izy no hitondra ny fahasambarana ho anao tsy manana an'izay assurance izay izy amin'ny tenany zany tsy surany tenany amin'izany izy hoe izy no andeha hanome zany ny fahasambaranao izy ny hiantoka ny hasambaranao ray manontolo mampatahotra azy zany zavatra zany dia iny izy ny lasa mitsoka ka tandremo tsara zany ny tovovavy ny fitiavana be loatra mitafotafo be loatra rehefa hoe mbola tsy tafiditra zany tsy maintsy tokony foana zany ianao tovovavy mbola tsy tafiditra dikan'le hoe tsy tafiditra zany dia hoe mbola tsy nalay ny vady ianao zany mbola tsisy ninona mamatotra anareo ka eo matsy zany no mahabetsaka koa zany ny fahadisom-panantenana hoe nomeko an'izao kanefa dia efa ohatr'izao ny promesse nataony kanefa dia efa niraisina ohatry ny zanaka trano kanefa dia efa nomeny dada sy neneny zao dia tena lehilahy tsy vanina alasy izy nandeha nanambady ny kalasoa nefa ohatrany tsy miraharaha azy akory izay zavatra zay zany dia mahabetsaka ny fahadisom-panantenana satria tsy ny fanomezanao antsina ny fanomezanao an'ry mihitsy no atonga azy hoe androso bebe kokoa zany fa ny fahaizanao zany ny hoe misanika azy amin'ny hoe iza marina ianao inona ny maha izy azy ianao
ary izay may izy azy ianao zay zany no tiany fa tsy hoe ny zavatra nomenao hoe itsy na iry na nomeandry fa ianao ny tenanao ray manontolo zany ny fiainanao mihitsy zany no mahasarika azy fa tsy hoe ny zavatra nomenao. Ary ny firaisana ranofo koa zany dia tsara fantatritsika tovovavy fa io koa dia tsy misy hoe takalony obligatoire avy any aminy fa rehefa manao firaisana ranofo ianao zany nanolotra ny tenanao dia tokony hoe hoeritreretinao zany le zavatra hoe nomenao tamin'ny mpitiavana tsy miandry valiny satria eo koa maty zany ny mahabetsaka koa zany ny fahadisom-panantenana misy zany efa nanolotra ny tenako ray manontolo zany efa nanolotra ny fiainako ray manontolo taminy ka tsy nisy ny contrat tsy nisy zany ny engagement tovovavy ny amin'ny resaka zay zavatra zay ka dia tsy misy mihitsy zany ny zavatra mamatotra azy dia ianao angamba rehefa tonga ny tsy mety dia anosona sy anao antsy fa tadidiofany azy dia ny sainy no miasa ka tokony koa zany ianao mba hiditra lalindalina koa zany amin'izay lafiny zay fa tsy hoentiny hoe fitiavana be mitafotafo fotsiny zany fa satria indraindray zany raraka tany fotsiny niezaka rehetrarehetra izay natao satria amin'ilay hoe voazavako teo zany tsy nisy engagement tsy nisy ny contrat ka dia afaka miala maina izy afaka miala izy amin'ny zay zavatra rehetra ny fanaovanareo teo ka eo zany no mila mieritreritra zany sika tovovavy amin'ny hoe ahoana zany ny fomba zany iarahana amin'ny tovolahy zany mba tonga azy zany hiditra bebe kokoa zany ary indrindrandrindra ity koa zany no tena ataotsika koa hoe zany tetika mahomby indrindra zany dia ny fahatahorany fa ho lasan'olona ianao zay zany dia tokony zany ambolenao ao aminy zany izay hoe matahotra izy zany raha ohatra ka elabe loatra ny fanapahan-keviny hoe sao dia lasan'olona ianao fa satria raha ohatra zany ianao ka dia tonga dia manolotra ny tenanao ray manontolo de fa anao manontolo iny zany manjary tsy mampisy an'ilay atao hoe défi zany ao aminy efa nomenao ambogadiny teo daholo ny zavatra rehetrarehetra ka inona ntsony moa zany ny défi atao tsy hitako tsony ke efa azony daholo zany nomenao daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy hitako tsony hoe inona zany ny défi ataony fa hoe izay ao anatin'izay le hoe réserve zay zany ianao zany tokony foana zany ho mysteri aminy zany mysteri aminy ianao izy mariny ianao tia fantatra foana izy ary atao foana zany zay ampatahotra azy ny amin'ny hoe sao dia lasan'olona ianao izay angamba no torohevitra avy aty amiko zany raha ny hoe fomba fisarihana an'ilay lehilahy zany hiditra bebe kokoa zany satria izay efa nazavaiko teo zay ny filôzofia mitondra azy dia ianao vehivavy zany no mila mieritreritra zany ny hoe ahoana ny fomba hitondrako ny baolina dia toy izay indray zany tompoko lasy tompoko vavy no azo atolotra anareo manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa atsara ny fiainanao. Bye bye.